io perché non più le parla. Số cái miếng ăn phải chứ ăn vào tí cả ăn vào tí nữa mà phải gì sẵn này Indrindra dia misaotra ny ben'ny tanànany Antananarivo moa izay nanaovako taratasy nanontaniako mihitsy hoe mba eto no ametrahana azy fa tsy amin'le feferiana any ary fa mamenatra loatra dia mba nanaiky izy zany dia mba napetraka teto ny voninkazo aloha fiarabana indrindra fa fahatsiarovana koa ny mpitondra fa nisy zany tolona nisy teto amin'ny tany sy ny firenena zany io a na iza ambarako eto ibana sy anakana dia efa miteny fa tantarany Madagasikara io ary eto amin'ity lapan'ny tanàna ity any miteny fa raha tonga teto zahay tsisy hoe anakorotana na sanatria hoe anao inona fa fampitsaivany ity fa dia diavan'ny fitondrana fafana raha ny tenin'ny préfet hoa averiko eto tena manopa ndretraretra izay namoniny eny teto amin'ity toerana ity izy administrateur civil ave anao malala ny asanao dia mianatra amin'ny tsara ny tantarany Madagasikara sy mpitolona teto Madagasikara ady ny iraisan'ny malagasy rehetra ty toerany 13 mai ity na renivohitry Madagasikara tsy ady n'Antananarivo irery izay ny mahatonga anay miteny ary manamafy fa tolona masina nataon'ny malagasy teto ary bola mitoy io tolona io satria tsy voavaly etaetam-bahoaka izay no tiako apetraka amintsika menakavy ary koa misaotra mpitandro filaminana satria mahafinaritra sy nanakatsakana ary tsy hitako moa izay anakanana zavatra toy izao satria malagasy mahalala fomba malagasy tsara taiza ny vahoaka malagasy ny mpitondra ny tena ratsy taiza satria taiza ny mangalatra sy mandainga asa raha zany nampianarin'ny ray aman-dreniny azy fa raha ny kolokolo tompoko dia ny vahoaka malagasy tsy mahalala an'izany fa ny fatany dia izy ny tsetsafi ny isan'andro zao ka eto zany eto amin'ity toerany ity mampatsiahy ny rehetra fa mitoy ny tolona tsy janona mihitsy ity raha tsy mahazo ny rariny sy mahazo ny mamety azy ny piraitany razana fa raha boletina amina lainga eto amina fitaka entina amina resaka maro samihafa mandrebireby fanangarona karena zavatra maro resam-pianakaviana amin'ny fitondrana dia azafady eto dia amaly amin'ny filoham-pirenena izay miteny hoe izy ny laninim-bahoaka sy iza ny vahoaka anongana azy eo ny vahoaka malagasy andre matofolofa leo tanteraka anao raha jerenao tsisy sondage eto fa tena 5,7 ny malagasy tsy tianao mipetraka eo tsony ianao sy ny namanao rehetrarehetra ireo satria nareo mamita ka ianao ny nina tao mamasina tompoko fa tsy zay fa fitahanao ny vahoaka amin'ny finiananao ka dia zay ny teneniko eto amin'ity toerany ity hazavany resaka dia zao ady demokratika no ataonay manomboka izao ahafahana manapa-kevitra ampijanona ny asan'ny filoha amin'ny asany satria tsisy mila azy tsony ampy zay ampy tanteraka zay fandeferana mihoatra an'izay efa fahalemena ka dia zay ny tiako apetraka amin'ny rehetra fa matotonga eto mampatsiahy toy izao dia mbola tsy tapitra ny tolona natao teto Madagasikara ary miantso piraitany-drazana rehetra fantatro fa miandro daholo satria na niantsona azoko maly alina dia miandro daholo ny eran'ny faritany hoe ahoana ny efa ranony eto nandeso matsara ny eto fa dia tsika miomana daholo ady demokratika ao nataontsika tiako lazaina amin'izany dia zao ho avy ny fotoana isin'ny filaharam-be eto Antananarivo manerana ny nosy hitaky tanteraka ny fialan'ny filoha ary fandraisan'ny antenimieram-pirenena andraikitra feno
raha tsy mandray an'izay ny antenimieram-pirenena dia ampiariny kosa ny voaka malagasy ny andininy voalohany mihitsy ny etombohan'ny Savarananto izay miteny hoe ny vahoaka ny masomandidy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe tsisy resaka tsotra, tsisy resaka afa-tsony eto fa efa leo tanteraka ny vahoaka malagasy amin'ny filoham-pirenena. Manona tanteraka ny syndika zahay, ninona tenenina na avoaka hoe miditra politika. Raha-pirenena tompoko ny ady ataon'ny syndika zao, tsy raha inona tsony fa ny raha-pirenena mihitsy nefa tsy mety, tsy velokomana tsony ny olombelona ny malagasy. Dikan'izany ady tanteraka ivelomana no atao amin'izao fotoana izao. Filoham-pirenena ve rariny, fahoriana mahazo ny syndika, fahoriana mahazo ny mpiatra-panjakana, mahazo ny mpampianatra, dia ianao ny ampitson'iny ny vidy roplanina. Tena manompa ny malagasy zany, ka tsy azo leferiny intsony, tsy azo leferiny intsony ny toe-dratsy toy izany. Ka ampy zay dia mahatoky fa samy mahatsapa ny adidiny rehetrarehetra, hatrainy amin'ny tafika, samy mahalala ny adidiny samy mahafantatra. Satria ny tenin'ny Ban Ki-moon mazava, demokrasia tsy misy. Azay fa tena miteny hoe demokrasia ozy ajao ny zon'olombelona. Tsy misy an'izany tsony eto Madagasikara, tandalana koa tsy misy tsony. Ny repoblika zany tsy misy tsony. Ka dia zay ny velomina amin'izay amin'izao fotoana izao. Ka aleo hery mba misaotra anareo mpanao gazety indrindra izay miteny manapotsipotsitra fa dia toizy tompoko, fa dia izahay hijoro koa amin'ny maha-olom-pirenena ary mampanao politika anay izay tena maty anina ary malala ny tokony atao. Ka misaotra tompoko.